n'izy mivady isika dia tanina manokana ireny le mijorojoro rehetra eny mba hiditra aty anatin'ny kianja sahiry izay no ampidirantsika n'izy mivady mino somanatena fa dia ravoravo tanteraka isika androany tanina manokana atyany loana rehetra mba hitsangana andray an'izy mivady satria efa tonga eto izy amin'izao fotoana izao hiditra amin'ny fomba ofisialy reo mijorojoro rehetra reo tompoka mba ampidiriny diakona makaty anatiny daholo amin'izao fotoana izao isika ray aman-dreny ara-panahy atyany loana mitsangana satria lehibe loatra ny fisitantanan'Andriamanitra ny ray aman-drenitsika nandritra amin'ny 30 taona ny tanikandro ny ranonorana ny avy-zanana tsy lazaina tsony ny entsika sy ny torabato moa mandrakatrehitriny mendrika loatra raha ho raisitsika amin'ny fomba manetriketrika ny ray aman-dreny pasteura mahiolona mivady tega mabe tompoko rehefa miditra ny ray aman-dreny pasteura mahiolona dia mitsangantsika iainantsika kely zany ira mandeha izany ndao ary Victorious and never gives up. He's attractive, drawing others through kindness. He's merciful, indulgent, compassionate and forgiving. He's loyal, walking in integrity and sincerity. Honest, full of truth and respect, optimistic, always seeing the positive side of things. Loyal, open and welcoming to everyone. Fantastic, Mitra. Ni ray aman-dreny pasteura mahiolona amin'izao fotoana izao Since the day you were still in your mother's womb, Jehovah had already honored your name. For you are rehefa nitsangana iny avy tamin'ny ampanjela tonga dia mitsangana daholo ary tsika rehetrarehatra tokoa manange mafesa mankasiraka sady metanetana mba manaraka kely an'le rythme an'le hiritsika ary tsy maninona mihitsy ampitsanganana eo sady zany ve fotoana tsy manam-paharony androany dikany tena mila miditra mihitsika ao anatin'ny fifaliana ao anatin'izany sabata an'Andriamanitra zany efa tazatsika amin'ny tany zotra moramora ray aman-dreny pasteura mahiolona sy ny vady aman-janany a hitra ity toerana lehibe manantantara ity ihany koa eto amin'ity fiobe ny fiangonana apokalypsy maneran-tany izay iorina tsy ela efa tazatsika miorina ihany koa ny ampahany a izay eto ilay fiangonana manantantara ho an'ny fiangonana apokalypsy maneran-tany Kele teka pina energy kele teka ohatry malevadevaka tsy mendrika teka 30 taona koa zay mafimafy zay mankasiraka tompoko sady efa tazatsika midina miditra ny ray aman-dreny pasteura mahiolona afaka mitsika ianao afaka mifaly ianao ataony ambony tanana le teka aizy hop 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 zay sady mandiha mahafinaritra kely ohatry zao ataona izao zay sy efihetsika ataonao zany iny 30 taona manja kely
Pasteur Mayol André Christian Dieudonné. Flou maneran Tiangouna l'Apokalypsy. Il est loyal, marchant dans l'intérêt. Tel Poulton. Rempli de vérité et de respect. Voyant toujours le bon côté des choses. Donc, bien, comme les nains, pour le dire, ça. Des liens avec chacun. Depuis que tu étais encore dans le sein de ta mère. J'ai encore déjà honoré ton nom. Car tu es un appel sacré, une mission divine. Assura Kurakabe. Des nations. Intazatsika ray amin'ny sisiny ariny raha mandray pasteur Mala mba sady miorakoraka isika zay lalovany zany ray aman-drentsika zany a ahita le iorakoraka sofaofa tanany tonga soa ray aman-dre pasteur Mayola ao anatin'izao fionambe régional Antananarivo zao miaraka mikopakopa tanana isika raha isika amin'ny fifaliana izany ray aman-drentsika zany angadina nanana sy vinahitana ho an'izao vahoaka an'Andriamanitra marobe izao ray aman-dreny lola zao Urakurakabe. mamaky vaky anatin'ny couloir iny izy dia mba tanatsika rehetrarehetra zay lalovany sady miaraba ihany zay rehetra nahita fahasoavana nahita fahazavana tamin'izany ray aman-dre pasteur Mayol zany zay Atao ambony lalova le tanan. Atao ambony le tanan amte. Ambony tsara. asura Urakurakabe. Pasteur Mayola Flou maneran Tiangouna l'Apokalypsy. Mandalo eny amintsika eny amin'izao fotoana izao. Asy urakuraka zay andalovany. How will I name my holy name? Aiza le tanan. isy raha mahafinaritra hitranga eto androany sady zany ray aman-dreny lola zao a Marina dia marina mihitsy satria lavitra ny lalana ny lalofana tsy mora ny sedraina ady maro samihafa ny natehantsika mivoaka mpandresy ny fiangonana Apokalypsy maneran-tany urakurakabe. zay indrindra asaramanitra sandatsy ilay fety be amin'ny heriny androany a ny asabotsy fahavalon'ny volana aogositra ao amin'ny stade bare a Mahamasina dia horakotra manga sy fotsy a io toeran'io a anakoako ao zany fifaliana sy fideran'Andriamanitra zany a ray aman-dreny lolona zao Urakurakabe ho antsika tampovoana eto e. Mandalo ray aman-dreny. Urakurakabe. Ao zany. Tadidinao ve tamin'izany telopolo taona lasa zany. Ha. Raha tsy Jehovah no nomba antsika efa potikitsika. Fa ny tanan'Andriamanitra no mitantana izao fiangonana izao. Tanan'Andriamanitra no mitantana ny ray aman-dreny pasteur Mayola sy ny ankonany. Tsisy maty tsisy ringana fa velona tsy sampamozena. Alleluia. maro zany ray aman-dreny lola zao efa tazatsika tampovoany aty izy mba atsilo tanantsika mba mikopakopaka anazy satria izany ray aman-dreny izany tokoa no angadina nanana sy vinahitana ho ao aminao a izao vahoaka an'Andriamanitra maro be izao a dia olona anankiroa no resy lahatra tamin'izany fotoana zany endreny voninahitr'Andriamanitra efa amina tapitrisy any Apokalypsy ankehitriny maneran-tany tazatsika taloha ato izy dia manesy ato ndray a aisika zay lalovany ataloha toko tena raha vao mpitiavana amitsikatsiky mahafinaritra zany ray aman-dreny a izany a amity androany ity ray aman-dreny lola zao Aiza le tanan, aiza le tanan. Mandalo eto amintsika eto ny ray aman-dreny ny pasteur Mayola Bady. Asy urakurakabe ho antsika ao amin'ny lehilahy e. ay le tanatsika to miara miteka aminay telopolo taona
Ny fiangonana Apokalypsy zany hoe raha olona izany dia tena ao anatin'ny fahatanyrano tokoa zany fiangonana izany a. Namakivaky 3 taona izay ray aman-dre pasteur Mayolina. Azo lazaina sady mifampikombakombatana antsika. Azo lazaina ray aman-dre olona zao fa dia tia na lehibe anaka na lehibe zaza ny ray aman-dre pasteur. Na lehibe zaza ny ray aman-dre pasteur Mayolina mivady. Na lehibe zanaka izy urakoraka be. Sika eto amin'ny fisoronana eto mba mitoratoraka paktanany. Miakatra amin'ny fomba spécial eto izy aiza le orakorako fiangonana. Tonga soa ray aman-dre pasteur Mayolina. Tonga soa madame pasteur Mayolina. Zany lehilahy mahery Jehovah. Urakoraka be. Urakoraka be. Pasteur Mayolina sady maro anaka ny nalehibe zaza asio tena voninahitran'Andriamanitra. Ara-paina tonga soa pasteur Mayolina mivady. Miaraba an'ireo ray aman-dreny ara-panahy zay efa tonga sady eto amin'ny renivohitra Madagasikara hiatrika ilay fotoana lehibe sikomana. Maromaro ireo mpitandrina zay tonga eto amin'izao fotoana izao. Raisy ny ray aman-dreny pasteur Mayolina tanana amin'ny fomba manokana izy ireo zany. Na ny mahajanga na ny fianarantsoa na ny tamatavy efa tonga eto amin'izao fotoana izao ny any amin'ny toerana maro samihafa. Faranatsika teka mabe zay urakoraka be. Makasitraka tompoko. Ok, mahazo toerantsika vahoakan'Andriamanitra fa isy surprise kely efa tazantsika reto mijoro reto ny tanora nambody roatra amin'ny fankatia zany hoe tanora ny fiangonana. Isy sorady mahafinaritra be siorakoraka ho an'ny tompo. Aorianan'izay dia toy antsika ny fandaram-potoana dia anompan'Andriamanitra isika ndao ary. Fatura na sifana jan,
Siurakuraka Bedupko. Fetnyandwe. Hatinifunya no boleto kibunine. Nefana kala zaidi Jehova nyanara. Fantusira kama sina. Hitunda sabana sifana vutampirena. Pamina ni my all. Mitundra nyafate nifana ni masina. Mitundra teni sifamina ni yana. Manerani izao tunturizo. Pasitera my all. Manazabani bukini apokalipsi. My all. Mamerina ni marua minfa marina na is. Mampirai ni Cristiana letra. Pamina ni my all. 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 Pitundra ni afate nifana imasina. My all. Pitundra ni afate nifana imasina. Tomasina. Urakabe. Asiteka parang Max. Hop. Makasida ka dupko. Makasida ka. Asiteka mapedupko. Ometsika lalana kely reto mpandi ireto santatra ny amin'ny zavatra ho hitany masotsika etsy amikanjo zany barea. 30 taona ny fiangonana apokalypsy maneran-tany. 30 taona ny fiangonana apokalypsy maneran-tany. Notarian'ny pasteur Mayolla izany. Manasa ny fiangonana rehetra mba hitsangana. Andao horedontsika ny hira faneva. Fiangonana apokalypsy 30 taona. Zoro mahitsy sy mihetsiketsika ho atsika rehetra rehefa afaka mihira rehefa hainy tonkira dia horediontsika betrany izany. Asana manokana tsika dia lomba hitsangana. Mihira faran'izay mafy isika. Jereo ny écran. Raha toka misy tonony any amin'ny écran dia mihira faran'izay mafy isika. Hira faneva apokalypsy 30 taona. Mihira mabe sika. Hatrany amikanja mibary atsika iraitsika mabe io. Sandrato mafy ny hiranao. Aoka anao tena hira faran'izay mafy mihitsy ny hira fanevantsika.
aïe, quel... Sika dia amin'ny faritany manaraka mivantana mihira mafy ndao ary Ajanonkel averenkel ndepandeha fa ohatra tsy tena mbola mivoaka ny feotsika ohatra mbola tsy mieno manakoako be dia nareo la tsy fatonikira moa ny menanareo iny ka maninona tsy tonono ny laisany lizy fa loazany laisany mianahany eo atao manaraka lizy itsika ty amin'ny faritany rehetra koa dia mihira mafy be daholo fa raha zany feotsika zany dia lasa le hira efa vita feo no eno fa tsy tsika fiangonana ao somary ampidinidiny kely ny volume n'le hira faneva zany ampidinina kelikely fotsiny dia mihira mafy faran'izay tratra ataovy manakoako mihitsy ny feotsika satria ataotsika rerany taninarivo reny voatra io hira faneva io rehefa mirazy tsika raha tsy faly amin'izany nareo aza mitehaka sy mioraka ao iza mamaky tononkira avy rendram-pandeha ary le izy teo dia miditra amin'ny hira faneva faharoatsika raha vao vita io tonga dia mitolo izy fa misy seho zay asehontsika mandritrin'io hira faneva io ao ary ny teknisianina efa vonona ianareo mafy mihitsy ny hira ny tehaka arao tsara mifanaraka an'le izy aza le tanana mitehaka sika Jehova tokomasina midina manatrehiny izao anio izao fa indro tonga izao ilay fotoana ho anao ndao aritsika Jehova tokomasina
midina manatra izao anio izao fa indro tonga izao ilay fotoana ho anao ankalazainay ny voninahitra Jesosy tompo masonao midina manatra izao anio izao fa indro tonga izao ilay fotoana ho anao ankalazainay ny voninahitra fa 30 taona ny jorona ny fiangonana apokalypsy ianao ny fidiny mpaminany ho anay rayo nampianatra sy ny tantana ny dia ao aratavambo tsara le tiake mbola misy mafimafy noho izany any a midina ao amin'ity firenena ity mba hanompo anao Jehova ny vahoaka malagasy sy ankalazany Jesosy ilay mpanjaka Jehova tompo masonao miaino ny fangatanay ianao an'izao omeo anay indray izao ny tempolo anaovanay ny asa fitorinanao ao re frèretsika fa 30 taona ny jorony izao ity ny fiangonana apokalypsy ianao ny fidiny mpaminany ho anay raha eo mafimafy tantana ny dia eo mafimafy aiza le tiaka atao ambony tsara ho any tompo e asivorakoraka be ry mpaminany ny voafidy eo ao ary a ao amin'ny andiny fahatelo antsika mahita mahireza fa ny tompo ombanao a fa tsy mora ny asanao sy ny adidy miandry anao fa tsy mora ny asanao sy ny adidy miandry anao fa Jehova neny ankahery anao pastera maiola voafidy eo mahireza fa ny tompo ombanao fa tsy mora ny asanao sy ny adidy miandry anao fa Jesosy aneno ankahery anao ray aman-dreny ao refraintsika re fa 30 taona isika ho amin'ny firenentsika sy ireo tanin'Andriamanitsika ary ao ka Jehova anao ny say sitrapony ary ao ka Jehova anao zay sitrapony ny fiangonana apokalypsy ele tiaka atao somary mafy tsara ianao ny fidiny mpaminany ho anay nampianatra sy ny tantana ny dia ny fiangonana apokalypsy ianao ny fidiny mpaminany ho anay raha eo nampianatra sy ny tantana ny dia mpaminany ho anay raha eo nampianatra sy ny tantana ny dia ianao ny fidiny mpaminany ho anay raha eo nampianatra ny apokalypsy manaraka ny raha faneva faharoa ary dia mira mafy antsika dia efa maintony-kira ohatrany teo ihany mafimafy kely ny zava-maneno ary a dia manaraka an'ilay tony-kira fotsiny tsika raha tsisy ato
Répétition any amin'ny kianja mibaréatsika mbola arahantsika fa manaraka indray ny hira fahatelo ny hira faneva. Hira faneva fahatelo hirahantsika daholo satria miseho hipoitra eny amin'ny fotoana io. Rehefa vita ny hira faneva fahatelo ty ny mpandihy miomana kely andihy amin'le hira ratatatata indra vao vita io. Fiokira, teaka. Eo amin'le haut dia manao mafy be daholo tsika. Vetivety ajanony kely aloha vetivety. Ajanony kely vetivety ataovy paosy kely a. Tanareo le vonona 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 tonga dia miaraka mampiakatra sandro tsika sady mira mafy am'le hoe vonona 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 fa tsy vokona voko. Tsy vonona voko a. Avereny kely am'le alohan'le refrain eo e. Avereny kely alohan'le refrain eo. Vonona. Avereny eo ihany ary e. Avereny kely eo fotsiny hoe aloha. Somary atao lavilavitra kely am'izay mba eny tsara le izy hoe eo le vonona vonona. Ah, ndasy kely vetivety aloha. Avereny kely am'le hoe misy le dia miara mio daholo tsika velao io ahoany daholo zay tsy ty. Am'le refrain mahery tomban-dà zay aloha ambony daholo ny tanana hoe mahery izy dia oka tomban-dà tsika. Avereny kely ihany aloha. Avereny kely ihany aloha.
farany. Avy re farany fa tena efa manomboka mitry izany. Ataontsika manakinaki mihitsy izy eny mikady amin'ny bariary efa tonga ao. Eo manaritsika efa mitonikirao ilay vonona indray a. Apokalypsy vonona. Avy reny kely rehefa andeha eo ihany ary aloha. Averina kely eo amin'ilay vonona. Farany fa mbola tsy mivoaka mafy tsara ilay vonona. Koraka be! Aza le mpandihy vetivety aloha fa riata atsika amin'izay ty riata tatatatata. Aizy nareo aizy. Malakilaky tonga dia iny le riata tatatatata iny mihitsy no anaovantsika azy fa répétition ataontsika ty androany a. Malakilaky mihitsy sika aloha. Dia le sary alainareo pakasary tonga dia ndeha le mpandihy eto ihany ny alaina aloha fa za makamaka sary mitsipirapirana ria fa alaovany général foana le sarin'ny zareo mpandihy aty mba ahitany olona anazy dia mba afaka manaraka ny ledi zany zareo. Tonga dia ataovy grand angle ohatra ny foana sarinareo. Ataovy azy daholo ny mpandihy aty aloha zany. Dia mba ho hita tsara le fietsika. Malakilaky makatoerana ilay sany zandry kely malakilaky makatoerana. Ya, tsika any amin'ny faritany zao dia efa mijery tsara hoe ohatry ny ahoana le di amin'ny ratata ty dia efa mivonona zany tsika any amin'ny faritany any. Ratatatata. Tonga dia tifitra vararaka ratatatatata. Tonga dia raha falentsika ny devoly sy ny maramilany rehetrarehetra. Fanomanana atsika ty fa miomanana tsara atsika.
ao anatin'ny fanomanana ny mpandihy rehetrarehetra izay manodidina ny kianjany Barea dia efa miomana daholy amin'io fandizana io a. Azadino a laka misy zoma après-midi no anaovantsika répétition générale ao mikianjan'ny Barea manomboka après-midi. Efa maneno avokoa ny zava-maneno amin'izay anaovantsika ese zany a amin'ilay fandihizana izany.
Ratatatata mafimafy tsika e. Yo. Yo. Averen naquele depende. Averen quel depende. Atov mana kom jele ratatatata mbola jereva tsika le fandelto. Okalo. Averen quel depende lo. No mana quel. Awa. Tonga de atov maftara mihitsy ratata. Isaky ny tehaka atsika dia ataova ambony tsara ilay izy dia amin'izay mivoaka tsara ilay tehaka satria takonao andamosiny olona ilay feon'ilay tehaka dia tsy mirefitra tsara fa aty ambony izy mivoaka tsara. Ao ary a vonina isa telo roa ray. Zay.
ambony tsara ny tanana rehefa mitiaka ho ah. Ao tsara, ohatra mbola tsy ao tsara. Ohatra mbola tsy ao tsara fa mbola mpandiko mbola manao any andraso kely vetivety aloha. Dia aloha tsara kely nge za aloha. Ny reo tanora zany hoa marina fa tanora tsika mbola matanjaka be.